Et toetra donc kisakisaka ty tsika azafady azafady mpanompony izy anatanteraka ny asany nahavita ny fiazakazahana izy ary nitazona ny fonoana ry mpiara-miazakazaka malala ny fahafatesana dia mampahory antsika satria manasaraka antsika amin'izay tiantsika zany nefa an'io dia te-hampahery antsika ny tenin'Andriamanitra izay nofidiana fa na velona na maty isika dia ny tompo. Honorable Jean-Jacques Rabenirina koa dia maty eo any tompo. Ny fahafatesana amin'izany dia tsy fahabangana akory fa izay ao Kristy dia miditra ao amin'ny fiainana mandrakizay ka lazain'i Jesosy fa izy fitsanganana sy fiainana ary izay mino azy na maty azy dia ho velona mandrakizay. Jaona 2:10 misaona noho ny alahelytsika ry havana nefa misaona miaraka amin'ny fanantenana koa tsy ny fahafatesana ny manana ny teny farany fa ny fiainana mandrakizay. Andeha atolontsika an'Andriamanitra ny fisaorana, atolontsika azy ny fiainantsika ary eo avoaositsika ny fanantenana izay tsy resy ny fahafatesana. Mafampana ny toe-draram-pirenena eto Madagasikara. Tsy misy zavatra mafana ho azy anefa fa misy ny antony ny fanesy ny fifidianana teto amintsika ary saika nahitana tsy fahatomombanana avokoa ireo ho ny solombavamboaka Jean-Jacques Rabenirina. Anisan'izany ny fifidianana filoham-pirenena, eo ihany koa ny fifidianana ben'ny tanàna izay naberesaka ny makasika ny ordonnance raha ny fanazavany hatrany. Tsotra ilay izy voalohany indrindra aloha tsisy zavatra hoe hafana ho azy fa tsy maintsy misy ny manafana azy ka ny anton'izay dia tsotra. Voalohany ny fanesesy ireo fifidianana izay nisy teto amintsika ary nahitantsika tsy fahatombanana daholo izany. Ny resaka voatany amin'ny fifidianana filoham-pirenena antsika dia efa voaresaka ny hoe tsy tokony azo irotsaka Andriamatora Joelina satria vazaha raha ny voafaritry ny lalam-pandroena mametraka an'izay koa ny code électoral nefa moa indrisy fa nahazo ny latsaka ihany izy za tsy commenter ny hoe ny décision ny izy anombaratonga mpitsarana nanao an'izay tsy commenter an'izay fa hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàna izay. Io koa zao mandeha ny any communal dia misy ny resaka ordonnance sy ny sisa tsy ny fanaovana ordonnance inge tsy ny fisina ordonnance satria voafaritry ny lalàna ny famoahana ordonnance tsy izay no tsy mety na izay no tsy kerahinay fa ny fomba nanaovana azy satria ny ordonnance zany dia zay olo-pirenena malagasy ka tsy voasoratra tao anatin'ny lisy mpifidianana no manao fangatahana makany amin'ny CENI dia ny CENI no manome an'izay attestation zay de non inscription dans la liste électorale dia magnanaraka ny maratonga makany amin'ny fitsarana sy ny sisa dia miverina ao CENI dia ampidirina ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ireo olona amanaliny
ny fidy teto Tananarivo ohatra Tananarivo ihany niraisiko fa valable daholo zay ho an'ny Majunga, Toliara, Antsohy, Manakara ireo ve nisy an'izay taratasy zay daholo zay no mahatonga ny namana mpanohitra sasany mitaky ary ombana imanana hoe avoahiko ny ordonnance ny taratasy natao zay ohatra ny nanehoandry zareo ny any todiravalomana avoa ireo taratasy amanarina nanaovan'ireo olom-pirenenareo demande d'ordonnance mba hafany isoratra ao anatiny olana iray ihany koa ny fahitana nisy izay lasa manao mpisolo vava manamarina vokatra azan'ireo candidat irmara tsy asan'ny senia nefa izany fa ny asan'izy ireo dia mijanona eo amin'ny famoahana vokatra vonjamaika ihany raha ny fanazavana netany solombavam-baoaka Jean-Jacques Rabenirina hatrany ny famoahana ny voka-pifidiana ny senia indray no lasa manao avoka mijustifie mitombona io ny vatony candidat irmara tatsy ananina satria zao tsy asan'ny senia zany ny asan'ny senia araky ny voafaritry ny lalàna afaka mamaky an'izay ary raha afaka mandiso an'izay na monsieur Damarcel hoe tsy mitombony zany fa ny asan'ny senia dia mijanona ny famoahana ny vokatra vonjimaika na mamokatra statistique sy tendance zany tsy anjaran'ny senia tsolo zany ohatr'izay koa ireo le zavatra hoe oentina ijustifiena n'ilay fahalaniny candidat irmara satria nangalabato dia niezaka ny senia ary fomba anankiray oentiny senia koa araky ny voalazan'ireo le candidat teto agnatin'ny commune Tananarivo nanao filazana hoe atao manana eritreritry zay hoe te hanao tsindry any amin'ny fitsara amin'ny ady amin'ny fanjakana ny fitsarana amin'ny ady amin'ny fanjakana ny senia hoe mitombona angeo zavatra tenenina fa zadisonareo hoe tsy asan'ny senia intsony zany ankoatra ny fifidianana dia anisany mampafana ny toedraraha eto amin'ny firenena ihany koa ny firongatry ny tranga tsy fandripalemana manerana ny Madagasikara nefa ny mpitandro ny filaminana dia saika variana miandry ireo mpanohatra raha ny fanazavana netany ity solombavam-baoaka ity hatrany efa tsy tenenintsika ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina tsy voaresaka loatra satria tahako ny tsy fisindrano sy ny jiro ny tsy fandripahalemana nareo amin'ny media hitatsika ihany tapadoa atsy vakitrano atsy voatsapokantsy ny tatsy norarobain'olona ny tatsy sy ny sisa averiko amin'ny garajoelona ny teniny hoe mbola misy fanjakana ve eto fa inona ny atao mpitandro filaminana nefa raha mbola renseignement fotsiny renseignement zareo tsy haiko hoe ahoana feno miaramila ny tanàna hoe misy renseignement zao ny mpanohitra mivory fotsiny zay mpanao politika ve tsy vory mila hevitra izahay satria inona moa ny mpanao politika zany mpanao politika na antoko politika zany dia olona misehatra ho amin'ny fiainam-pirenena zao ny fiainam-pirenena eto amintsika dia angina ve izahay